Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Misaotra an'Andriamanitra isika no ty androany ity zay efa nomeny atsika. Ary mbola misaotra azy ihany koa satria manana tanjona tsara ho atsika tsiraray avy isambatan'olona ny tompoandriamanitra matoa nataony velonaina tahako zao isika. Anisan'izany ianao zay mahita sy mandray ahy amin'ity androany ity. Noho izany andao hivavaka sy hisaotra an'Andriamanitra isika fa zava-dehibe zao fitiavana sy fahasoavana zay efa nataon'Andriamanitra ho antsika izao. Andao ihany koa hivavaka isika ka ametraka an'izao afatra entina amintsika izao mba hotahin'Andriamanitra tokoa ka aorina ny fandrenesan'ny afatra dia hivavakantsika mba samy atsapa fa soavana lehibe tsy misy toy zany avy amin'Andriamanitra. Aondre lohanao hivavakantsika tompoko. Ry Andriamanitra raiko malala, raiko masina zay any an-danitra. Misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy aho fa lehibe ary tena lehibe ny fahasoavanao sy ny fitiavanao ka nomenao tombon'andro avelomana tsy mipanomponao ihany fa reo olona zay efa eo-potitra fahita lavitra am'izao fotoana izao. Ianao no Andriamanitra antsonay mba hita manokana an'ity fandarana ity ka aorina nyty afatra entina ity de tena tsapa zavatra lehibe tsy misy toy zany avy aminao zahay ry Andriamanitra ka aonome voninahitra anao sady lobavo ombienombeny hoe magaka Andriamanitra, magaka Andriamanitra, magaka Andriamanitra. Misaotra raikeo amin'ny anaran'i Jesosy no anaovan'izany vavaka izany. Misaotra tompo, amen. Eny ary tompoko iroso hitondra ny afatra avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ho anareo ndray ny tenako amin'ity androany ity. Miteny aho hoe avy amin'Andriamanitra sy avy any an-danitra moa izy satria zay ny finoko ka raha miny ihany koa zany ianao dia ho tsapanao ny herin'Andriamanitra miasa eo aminao. Mbola iresaka aminareo mikasika ny amin'ny finoana ihany aho amin'ity androany ity. Tsy inona izany fa lay fatokiny fo fa misy Andriamanitra, magaga Andriamanitra, mamaolana Andriamanitra, lay fatokiny fo fa manasitrana Andriamanitra, manafaka Andriamanitra, mamonjy Andriamanitra, mitaha Andriamanitra ary mamaly vavaka ny tompo Andriamanitra. Zava-dehibe amin'Andriamanitra mantsy ny anananao finoana fa izany tokoa izy. Ary eto dia manamafy efa nambarako izy ity fa tsy misy azon'Andriamanitra atao zany eo amin'ny olona iray na ny fianakaviana ray na ny fiangonana ray manontolo azy raha ohatra ka tsy hitan'Andriamanitra eo amin'ny olona ny finoana. Ataoko fa efa hainareo tsy anjery mihitsy lay tenin'Andriamanitra ambarako matetika Hebreo 12:5 hoy ny voasoratra hoe fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra fa zay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamalisoa zay rehetra mitady azy. Ary eto dia mbola manamafy ihany fa na dia efa voalaza ny baiboly azy lay nitanisako taminareo teo hoe misy Andriamanitra, magaga Andriamanitra, mamaolan'Andriamanitra sy ny hoe manasitran'Andriamanitra, mamonjy Andriamanitra, mamaly vavaka Andriamanitra ary mitaha Andriamanitra, na de efa tanisainy baiboly ary zany dia tsy hitanao ary tsy ho tsapanao mihitsy ny fahamarina zany raha ohatra ka tsy eo aminao ny finoana. Tsy hitanao, tsy ho tsapanao mihitsy ny fahamarinana zany. Zany nge no mahatonga ny fiainana kristianina maro am'izao vaninandro misy atsika izao tsy mandeha am'izay loniny. Ny akamaroan'ny kristianina aza resiny zavatra ratsy hitan'ny masony, resiny zavatra ratsy eniny sofina. Raha tonga ny olana sy ny zavatra sarotra dia toreny olona toreny taky reny hoe tsy misy zany Andriamanitra eo aminy, tsy misy zany Jesosy. Any ka maro amin'ny olona, maro amin'ireo olona manao azy ho kristianina
no resa fakapanahy ka voatery mitady famonjena any ivelan'ny fivavahana amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Lasa manatona mpitaiza olona na manatona andreny olona mpijery karatra reny mitady famonjena, mitady vaolana. Inona mahatonga zany? Satria tsy ananany mihitsy ny finoana an'Andriamanitra, tsy ao amihitsy ny fatokina zay lazain'Andriamanitra. Ary tena mampalahelo zany ry havana malala zay mahita sy mandrea am'izao fotoana zao. Marina aloha fa ny finoana zay lazaiko aminareo androany io sy zay efa nolazaiko taminareo teo aloha de tsy la hoe finoana katolika na finoana loteriana na finoana Jesosy mamonjy na finoana RHEFI, tsy zany mihitsy no finoana takin'Andriamanitra aminao, fa averiko indray hoe fatokiny fo. Fa misy Andriamanitra, magaga Andriamanitra, mamaolana Andriamanitra, mamonjy Andriamanitra, mihainy vavaka Andriamanitra, mitay Andriamanitra. Maro amin'ny kristiana ihany koa no manana fiainana tahako zao ambarako manaraka izao. Kristiana izy, manompo an'Andriamanitra izy, fa saingy tsy mety manana finoana an'Andriamanitra sy ny teniny mihitsy, mijanona ho fahalalana ho an'ny olona fotsiny ny teny voasoratra ato anatyty baiboly ity, fa tsy ao amihitsy ny finoana an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao anatin'ity baiboly ity. Tahaka reny olona tsy mbola nandray an Jesosy reny mihitsy ny fiainany, ny sainy, ny fahaizana, ny fahalalana no hitondrany ny fiainan'iray manontolo. Ary tsy vitan'izany fa mandray an'Andriamanitra ho tahaka ny olombelona, ho tahaka azy ihany izy am'izay fotoana izay. Hoe voafetra ihany ny zavatra ain'Andriamanitra sy ny zavatra vitan'Andriamanitra ho an'ny zanak'olombelona eto ambony ty tany ity. Ao indray ireo zay mivavaka tokoa, mavita miaro toro mivavaka izy mandritry ny alina, mavita manao vavaka arana fivadikanina mandritry ny andro maromaro izy, mavita manao vavaka maraina, atoandro, hariva, mivavaka isan'andro san'andro. Fa zay zavatra nambarako zay ny zava-misy tsy mety matoky an'Andriamanitra sy ny teniny izy, tsy mety matoky ny fanompona sy ny vavaka ataony izy, tsy mety mino izy fa miaino azy io Andriamanitra io ary vonona ny amaly azy. Tsoroko aminao aminareo anefa dia ianareo zay mahita sy mandre fa tsy vitany hoe tsy afaka nahita an'Andriamanitra miasa ny olona toy zany, ny olona tsy manam-pinoana io, fa mampatezitra an'Andriamanitra mihitsy sady mahatonga ozona eo aminao le izy. Ohatra efa nisy ao anaty baiboly zao tantarako aminareo zao, ato amin'ny mpanjaka faharoa toko fahaenina sy ny mpanjaka faharoa toko fahafito, tsy ovakina moa lay teny fa lava be, fa hofitiniko aminareo zava-nisy tam'izany fotoana zany. Ato amin'ty mpanjaka faharoa toko fahaenina ity sy mpanjaka faharoa toko fahafito dia ahitana tantara tahako zao. Ndray mandeha nataony fahavalo fahirano ny tanàna ny Samaria, zay tanàna misy ny vahoakan'Andriamanitra. Zavatra mety mitrangy eto ambony ty tany ity zany hoe tsy aposina, tonga tapoka ny olana, tonga tapoka ny ady sy ny zavatra atriana. Fa zany akory tsy natao akivy, tsy natao ampiravoravo tanana, tsy natao ampamoy fo, fa raha tena an'Andriamanitra ianao, tena manompo an'Andriamanitra ianao, tena manana an Jesosy Kristy ho tomponao, ho mpamonjy anao ianao, de tena mpahireziko am'ty androandroany ity mba tsy tanondrika na ho kivy na amoy fo, fa anana finoana, anana fatokina, fa raha mbola miaraka am Jesosy ianao de tsy maintsy mivoaka ho mpandresy, tsy maintsy mivoaka ho mpandresy. Mazava be ny voalazan'ny Paoly apôstôly Korintianina voalohany toko fa 5:17-18, hoy izy isaorana ny Andriamanitra zay
manome fandresena antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Zany hoe raha mbola ho am' Jesosy anao, mbola miaraka am' Jesosy anao, dia tsy maintsy mivoaka ho mpandresy, ary tsy avy amin'ny herinao na ny fahaizanao no ivoanao mpandresy, fa lay Andriamanitra tsy to rain' Jesosy Kristy no amoakanao mpandresy, no Jesosy zay efa mitoetra sy velona ao anatinao ao. De ho jerentsika am'zay le tantara no tafihan'ny fahavalo ny tanàna Samaria, nataon'ny fahavalo fahirano ny tanàna Samaria. De araka efa nambarako taminareo mofo satria efa ohatra nataoko izy ity, ny ao tanàna tsy afaka mivoaka hitady sakafo, ary ny any ivelany tsy afaka miditra apiditra sakafo. Olona zany farany lany vatsy tao an-tanany olona, lany vatsy tao an-tanàna. Teo tam'izay zany no nisy olona tena olana lehibe tsy misy toy zany, satria tantarain'ny baiboly zao tamin'ity mpanjaka faharotoko faheniny ity fa vokatry zany zavatra zany, vokatry zany olana lehibe zany dia voatery ny fampihinanjanaka mihitsy ny vehivavy tao an-tanàna, ny fampihinanjanaka. Tena olana zany ry havana malala, tena olana lehibe mihitsy zany. Fa saingy zao ny nampahery tamin'ny fotoan'andro anankiray tsy napozina, tamin'ny fotoan'andro anankiray tsy napozina, dia niteny tamin'ny Elisa ny Tompoandriamanitra, niteny taminy hoe lazao amin'ny zanak'Israely rehetra, lazao ampony eto amin'ity tanàna Samaria ity, fa raha mpitso toy zao dia osekely ray monja ny vidin'ny vary ordea indro famarana, osekely ray toy zany anko mividiny kopa tsara toto ndray mandeha famarana ao ambavadiny Samaria. Andao efa kitika voasoratra mpanjaka faharotoko fafito andiny voalohany, fa ho kosa Elisa, miaino ny teny Jehova ianareo, zao no lazainy Jehova, raha mpitso toy zao dia osekely ray ny vidiny kopa tsara toto eran'ny famarana, ary osekely ray koa ny vidiny vary ordea indro ny famarana ao ambavadiny Samaria. Andriamanitra lay tsy to no efa niteny, ary efa miteny io Andriamanitra io de tsy maintsy tanteraka. Ary zany no antony natonga ny anjely Gabriela niteny teny toy zao izy any amin'ny Lioka toko voalohany de fa fito amby telopolo any manao hoe fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra zay ataon'Andriamanitra. Rehefa milobava zany io Andriamanitra io de tsy maintsy tanteraka zany teny zany, mety tsy tanteraka eo eo fa possible ny atanteraka azy rapitso, mety tsy ho tanteraka rapitso fa tsy maintsy tanteraka satria manana fotoana anamarinana ny teniny ny Tompoandriamanitra io. Maro be mihitsy ny tantara anatyty baiboly ity no manamarina zany fanazavana entiko aminareo zany. De ity ny zavatra anankiray mampalahelo, ary zay no mahatonga amin'ny teny hoe be dehibe mihitsy ny kristianina, ny mpivavaka no mana fiainana tahaka zao tantaraiko zao. Anaran'izy kristianina, anaran'izy manompo an'Andriamanitra, anaran'izy mpivavaka, fa saingy tsy mety tena mino zay lazain'Andriamanitra, tsy mety tena matoky zay lazain'Andriamanitra. Tena hoe manana ny sainy sy ny fahaizany izy, manana ny fahalalany zay amaritany ny fiainany anio sy ny ampitso izy. Fa raha momba an'Andriamanitra de toy ny resa be fotsiny zany, raha momba teny Andriamanitra de toy ny hoe mietehitra amin'ny hazo boboka izy na mietehitra amin'ny azo tsy azo antsinana izy, raha ohatra ka tomina mba iny zay lazain'Andriamanitra ary atoky zay lazain'Andriamanitra. Oty lehilahy anankiray ity, lehilahy malaza ho ny baiboly, zay fitena mpanjaka, de zao ny teniny: na de anao varavarakely amin'ny lanitra aza Jehova Andriamanitra de isan'ny zavatra zany va, aiza koa de hoe rapitso de ho mora be ny fiainana, hoe rapitso de hidina ambany de ambany be ny fiainana. Tano miteniteny foana mihitsy zany ny olona sasany, na de atao mpivavaka na de atao olon'Andriamanitra azy, mavita miteniteny foana. Zay le teny koa hoe mametra an'Andriamanitra, manao an'Andriamanitra mitovy amin'ny olona, manao an'Andriamanitra mitovy amin'ny tenany. Tanao andoka vakina ny andininy faharoa hoe mpanjaka faharotoko fafito fanamaly ny lehilan'Andriamanitra lay mpanafika malaza zay ny tena mpanjaka tamin'ny tanany ka nanao hoe
indro na de anao varavarakely amy lanitra azy Jehova de isany zavatra zany va ry avanao zany zava-misy eo amin'ny olona maro maraka kehitriny zao tsy mety mino an'Andriamanitra sy ny teniny, tsy mety anamatoky zay lazainy baiboly, misalasala sy mirorosaina foana izy eo amin'ny fiainany manontolo ary mavita amy teniteny foana mihitsy ara ny sasany. Ry avanao zao ny teniko taminao, tsy vitany hoe tsy afaka hiasa amin'ny olona toy zany Andriamanitra, fa mampatezitra an'Andriamanitra mihitsy ny mahita olona milaza azy ho mpivavaka, milaza azy ho kristiana, milaza azy olon'Andriamanitra kanefa tatak' zany ny fiainana, mahatonga ozina mihitsy lay izy. Hitanao zao rehefa nyteny an'izany ty lehilahy ity de tsotra ny tenin'ny Elisa, ary zany tenin'ny Elisa zany de teny avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra hoy Elisa taminy, indro hitany masonao zany fa tsy mba hinananao. Indro hita masonao zany fa tsy mba hinananao. Ozina ke zany ry havany hoe ahita tokoa ry anao fa ho mora be ny fiainana rampitso fa saingy ianao tsy mba hinana zay ho an'ny olona, tsy mba hinana zay ho an'ny olona ianao. Ry havanao hoy aho aminareo amy ty androandroany ity, tandreo, tena tandreo ny manana fiainana tak'izany. Ary raha ohatra ka efa nanana ianao de miantso anao amy ty androandroany ity mba tena andohalika iankoko rehetra Andriamanitra ifona aminy, tena hibebaka aminy, satria tsy araka an'Andriamanitra zany fiainana tsy manana finoana an'Andriamanitra sy ny teniny zany, tsy araka an'Andriamanitra ny fiainana hoe kristianina mpivavaka ianao, olon'Andriamanitra ianao kanefa mavita amy teniteny foana, mavita amy teniteny foana, mametra an'Andriamanitra sy ny herina, manao an'Andriamanitra tahaka ny olona sy tahaka anao ihany. Mila manao fifonana sy fibebahana manokana ianao mba ho avelan'Andriamanitra eloka, mampatezitra an'Andriamanitra le izy ho iaho sady mitondra ozina. De inona tokoa no nitranga rehefa Andriamanitra nke no miteny ry mpiainy malala ka misy masakany, rehefa Andriamanitra miteny tsy maintsy tanteraka ny teniny, de arabaky teny tokoa ny apitsony. De nisy fomba fiasa magaga tena tsy takatry saina nataon'Andriamanitra, nisy fomba magaga ho eo tsy takatry saina nataon'Andriamanitra, ary eto de manamafy fa zany mihitsy io Andriamanitra io, mahavita zavatra tsy noeritreretin'ny olona ho vita rehefa anao famonjena ho an'ny olona manompo azy ny tomp'Andriamanitra. Hodianiko moa ny tantara fa ny epitsy tokoa dia mora be ny fiaina tombavadiny Samaria, tena mora be, tsy mbola nisy toy zany. De nitangorina tombavady ny olona, nalahatra ny olona, ary nampahirezina mihitsy ny olona hoe aza misy nykorotana, aza misy nitabataba, aza misy mifanisika fa tsy ho lanitsika reo sakafo be dehibe reo, ampy atsika vahoaka marobe eto amy tanàna Samaria reo sakafo be dehibe reo. Fa ny olona nona ve mo azonao sakanana, fa de nyrohatra ny olona ary le lehilahy tsy mino misalasala eny amy teny nataon'Andriamanitra no maolona tompony andraikitra lehibe azy, tompony andraikitra ambony azy tao amin'ny tanàna Samaria, de izy no napetraka mba teo ambavady mba andamina ny fiainan'ny olona, andrindra ny fizarana ny sakafo. Fa tsy aiza nitranga fa de efa nona ny olona e, de nifanositra, de niroatra nakeo ambavady, de nienjera teo ambavady zany lehilahy zany, de vohitsakitsaka ary maty. De tanteraka tokoa le teny nataon'ny Elisa hoe raha pitsy toy zao de osekely ray monja ny vidy mivaharortea indro famarana, ary osekely ray monja ihany ko vidy kopa tsara toto indray mandeha famarana ao ambavady ny Samaria. Ary le lehilahy tsy nino, ny salasala, ny rorosaina, nanoloana teny nataon'Andriamanitra de niara-ny ozina, satria hoy baiboly hoe vohitsakitsaka teo ambavady izy ary maty. Ry havana malala, ry mpiainy mahafinaritra, hoy aho aminao, mila manana finoana an'Andriamanitra sy ny teniny ianao, ampandefery ny saina, ny fahaizana, ny fahalalana,
fa tena mamitaka antsika kristianina io, mamitaka antsika olon'Andriamanitra io. Fa ny zavatra hitany maso, ny zavatra reny sofina amin'ny maha-olombelona atsika dia manakivy, manaketraka, mametra an'Andriamanitra. Noho zany mivavay ianao mba lay Jesosy Kristy ao anatinao, lay fanahy masin'Andriamanitra zay fa latsaka atao anatinao no alokatra amin'ny maso ny fanahinao mba hatokanao anana finoana lehibe, sady finoana an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra mba hatokanao ho tena vavolombelon'Andriamanitra, vavolombelon'i Jesosy Kristy mandritra ny fahavelomanao eto ambony ty tany ity. Fa soavanao anao zany satria hiasa eo aminao Andriamanitra, anao zavatra lehibe aminao Andriamanitra no mahatoka ny olona zay mahitanao ho resy lahatra fa tena ao aminao marina ny tompoandriamanitra, de voataona anompan'Andriamanitra tahaka anao ihany koa izy. Ohatra anankiray ihany koa ty tantarako aminareo ity ato amin'ny Luka toko voalohany 5 ka hatramin'ny 9 dia misy mpivady anankiray zay, Zakaria sy Elizabeta no anarany. Manana ny asa fampona, manao fisoronana Zakaria tamin'izany fotoana zany. Raha ny voalazan'ny baiboly moa eo amin'ny 5 Luka toko voalohany dia samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady, sady nitondra tena tsy nanatsiny araky ny didy sy ny fitsipika rehetra zay nomen'Andriamanitra azy. Toy zao ny voasoratra Luka toko Luka toko voalohany 5 ary samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady, sady nitondra tena tsy nanatsiny araky ny didy sy ny fitsipika rehetra nomeny tompo, ary tsy nananjanaka izy fa nomba Elizabeta ary samy efa antitra izy mivady. Zay zany somary olana kely tamin'izy mivady hoe tsy niteraky izy mivady, tsy nentina zazy izy mivady, nefa ny taona amin'io efa lehibe. Hoy ny baiboly hoe efa antitra izy mivady. Fony mbola tanora izy reo de efa nivavaka tsy nijanona, tsy nitsatra nangataka tamin'Andriamanitra mba hiaino ny vavaka ataony ny tompoandriamanitra, mba amaly vavaka azy ny tompoandriamanitra. Fa tsy mety nahazo valim-bavaka mihitsy zareo tam'izany, tsy mety tanteraka mihitsy ny faniriny tam'izany fotoana zany. Tena ny vavaka angery zareo tompoko, tena mivavaka, tena mivavaka. De eto de mampahiranareo fa io Andriamanitra zay ivavahantsika io mihainy vavaka io, mamaly vavaka io. De mitiro am'le tery aloha ihany hoe raha ohatra ka tsy azonao tamin'ny fotoana nanaovanao le vavaka, ny valim-bavaka, de aza mba mety kivy zany ianao, na mamoy fo na manaritoky. Fa Andriamanitra rehefa nivavaka taminy ianao de niaino izy, ary ny baiboly de milaza fa mamaly izy. Zay ny marina riavana fa matoa tsy niaino Andriamanitra na tsy namaly Andriamanitra de nety hoe nisy fahotana teo aminao. Voalaza ny Isaia toko 7:20 andininy voalohany sy faharoa hoe ny tanan' Jehova ozy izy tsy foy fa mavonjy, ny sofiny tsy ladalovana fa mare, fa ny elokareo hoy ny baiboly no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiavina ny tavany aminareo ka de tsy miaino izy. Ny fahotana zany de mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra, mahatonga ny valim-bavaka tsy tonga ny an-danitra, ary mahatonga ny valim-bavaka tsy tonga eo aminao. Manakana ny valim-bavaka zany ny fahotana. De ny tsy finoana ihany koa de manakana ny valim-bavaka, mahatonga ny valim-bavaka tsy ho tanteraka eo aminao mihitsy. Fa raha ny voalazan'ny baiboly de tena mihainy vavaka Andriamanitra ary mamaly vavaka Andriamanitra. Maro be mihitsy ny tantara ao anaty te baiboly ity no manamariny zany teny ambarako zany. De ndray andro azy tonga ny fotoanan'Andriamanitra amalina vavaka any Zakaria sy Elizabeta. Zay le ilazako aminareo hoe aza mora kivy anao, na mora mamoy fo, na mora miravirafy tanana, fa hoy hoe manana faharetana rehefa avy mivavaka ianao, de manana faharetana ihany koa fa afaka amaly anao amin'ny fomba magaga io Andriamanitra io. De rehefa tonga ny fotoana efa antitra izy mivady tam'izany, de nanao asa fisoronana
Zakaria. De raha noasa fisoroana izy de nisehoiny anjely, ny teny taminy anjely, ary nilaza taminy anjely hoe efa noenona ny vavaka nataonao ry Zakaria, ary Elisabeta vadinao dia ananjanaka hitoejaza amin'ny alalanao. Adonke vaketsika voasoratra Luka toko voalohany de faraika amby folo. Ary nisy anjeliny tompony seho taminy teo ankavanan'ny altara fandoroana ditikazo manitra. Ary no nahita azy Zakaria dia taitra loatra izy sady raiky tahotra. Fa ola anjely taminy, aza matahotra ry Zakaria, fa efa noenona ny fangatanao, ka Elisabeta vadinao de hiteraka zazalahy aminao, ary Jauna no ataonao anarany. Tena mampahery be mihitsy zavatra efa noenona ozy izy ny vavaka nataonao, ananjanaka aminao Elisabeta vadinao, ary ny anarany de fa ambarako anao mialoha fa Jauna no ataonao anarany. Fa nampalahelo de ty zay le zava-misy eo amin'ny kristianina maro ankehitriny. Mivavaka izy, tena mivavaka izy, tena mifadianina izy, tena miaritory izy, fa saiky tsy mety tena matoky ny fampona zay ataony, tsy mety tena matoky ny vavaka zay ataony, tsy mety tena matoky an'Andriamanitra ompiany vavaka izy. De ahoana hoy Zakaria? Zao ny teniny andiny fa valo amby folo. Inona no afantarako zany fa izao efa antitra, rehefa antitra koa ny vadiko. Ahoana no afantarako an'izany? Ry havano, zay le teniko taminareo tery aloha hoe tena mampatezitra an'Andriamanitra ny zavatra tahak'izany ary mahatonga ozina. Inona fotsiny ny vavanao? Inona fotsiny mahatonga anao mandoalika vavaka maharitra, na mahatonga anao mifadiana, na mahatonga anao miaritory? Fa maninona no tsy mino famponao ianao, tsy mino ny vavaka ataonao ianao, na ihany koa tsy matoky fa Andriamanitra de mihaino anao? Tsy zakan'Andriamanitra zany ry havana. De inona nitranga? Tsotra ny teninay anjely, tsotra. Andiny faharoa amby folo, roapolo. Koa indro omona ianao ka tsy hay miteny ambara-patokan'ny andro isehoany zany zavatra zany. Ho valiny tsy niononao ny teniko zay ho tanteraka amin'ny fotoana. Ho valiny tsy niononao ny teniko dia omona ianao. Ry havanao, hoy aho hoe aza miandry fa maizana avy any an-danitra toy zany ianao, vao ho tonga saina, vao anenina fa mity androandroany ity fotoana andrenesanao ny afatra dia avy hatrany dia minoy ianao fa efa niainanao Andriamanitra ary efa namaly anao izy de ho tanteraka aminao ny zavatra nangatainao. Ho famaranako ny afatra de izao hoe mankana fotoana isan'andro ianao manao vavaka, mandole mihitsy isan'andro isan'andro, ary mangatany fanahy masina mba hilatsaka aminao sady ameno anao, satria ny fanahy masina rehefa milatsaka ary mameno de manala ny tahotra izy, manala ny tebiteby, manala ny fisalasalana. Asina apôstôly toko faefatra no manambary zany. Faharoa, tsara aminao ny mamonjy fotoam-pivavahana misy fanatren'Andriamanitra, misy ny herin'Andriamanitra miasa. Fa am'ireny fotoam-pivavahana misy herin'Andriamanitra miasa reny de mampitombo finoana ny torotena atao ao, mampitombo finoana ny fotoam-pivavahana atao ao. Romana toko fafolo andiny fafito amby folo no manambary zany. Ary farany araky ny fanambarako tery aloha dia tsara raha manatona anay ianao, fa mety misy fanahy mpitondra tahotra mantsy ao anatinao ao. De fanahy mpitondra tahotra io no tsy mamelanao anana finoana mihitsy, ka mila ilika, mila roany io fanahy mpitondra tahotra io, mila afana am'izany ianao. Mitera ny atsara ny voninatrany ho an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Ho anay fiangonana RHEFI moa de fifaliana ho anay ny manasa anao. Tongavy isiky ny Alahady araky voasoratra ny programa amin'ny fito ora sasa fidirana voalohany, amin'ny folo ora fidirana faharoa, ary amin'ny ray ora sasany fidirana fahatelo. Ny andavanandro any koa de misy fotoana Talata sy ny Alakamisy samy manomboka amin'ny ray ora sasany avokoa ireo. Asoanao ny fatokovanao ho tompoko. Ivavako anareo apetrao amin'ny fonao tananao. Raha marary anao de minofa ho sitrana, raha mana olo anao de minofa ho afan'Andriamanitra. Ivavako anao mba amangy anao fanahy masina mba hitombony finoana ao anatinao. Ivavaka tsika. Raha io misaotra anao any amin'ny afatra netiko androany, ary mangataka amin'ny famindraponao ao an'ny olona rehetra zay nandray ahy tamin'ity androandroany ity, ary amin'ny anaran'i Jesosy
mandidiny fanay ratsy lay mahatonga tahotra fisalasalana tebiteby aho miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy hipetraka am'ireo olona zay efa ny Jesosy strana ihany ko ny marary esorina amin'ny heriny aretina sy ny fanamafarofy ary va ako ny olana fanay masino miasay eo amin'ny olona ianao androany mba hitomboly finoana ananao finoana lehibe ka hitanao Andriamanitra miasa omenanao Andriamanitra tsy tohany ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra raiko amen. Zay zany tomboka fotoanantsika ka dia mametraka ny mandra-pionao anareo veloma tompoko amin'ny herin'ny ray. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely